Tontosa omaly lakamisy faharoa roapolo ny volana Jona 7 tao amin'ny efitrano malalaka ny commune ambony vohitra Mahajanga ny fifanakaloza-kevitra teo amin'ny tanora ny ALTP na ny Young Leadership Training Programs sy ire tanora eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny ethnicité na ny firazanana io no tepoka no velabelarana teo amin'ny tanora ny ALTP sy tanora teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Tafiditra amin'ny fampandrosoana ny tanora sy fampiroboroboana ny tanora amin'ny tontolo ny politika no antony izao etsika izay natao izao. Ny Mahajanga raha teo dia tanàna lazaina fa cosmopolite. Anisany ny velbelarana teto ihany koa ny mikasika ny fahalalahana sy fahasahiny ire tanora miteny. Nomeny ireo mpampiofana sy pitarika ny famelabelara-kevitra ny tokony andraisan'ny tanora ny fanapahan-kevitra fa indrindra amin'ny tontolo politika. Misy 8 ireo mikambana ao amin'ny ALTP izay tarihin'ny Fieders Ebers izay fondation natokana ho fampiroboroana ny tanora amin'ny tontolo politika. Taorian'ny Antananarivo renivohitra sy Toamasina dia isika teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no nandray ity fifanakaloza-kevitra ity. Nambaran'ireo mpampiofana tsy ho avy ny firenena ny tanora fa tokony andray andraikitra amin'ny fampandrosoana fa indrindra amin'ny tontolo politika.